Makasika ny toe-karena kosa na dia misedra olona na arabola aza ny orinasa JIRAMA dia tsy vahaolana ny famarotana azy na ny antsoina hoe privatisation. Io no hevitry ny mpahay toe-karena iray Andriamatoa Hugues Johnson ny andinindiny vaovao. Voalaza fa mahatratra 20 miliara isam-bolana ny fantsiantoky ny orinasa JIRAMA tarehimarika izay efa navoaka ny taherim-bolam-panjakana. Mandeha ny resaka fa mety ho tonga ny amin'ny resaka privatisation izany na dia mbola tsy nohamarin'ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny JIRAMA sy ny ministeran'ny angovo azy izany. Raha ny hevitry ny mpahay toe-karena Hugues Johnson dia tsy hitondra vahaolana raha toa ka tonga amin'izany privatisation any JIRAMA izany. Tena mety mipotika mitsy ny toe-karentsika raha ohatra mivarotra ny JIRAMA izany tsika satria mety hiakatra daholo ny vidin-javatra rehetra ary ny zavatra izay vokatra eto Madagasikara zany tsy afaka hifanenana amin'ny vidiny any ivelany intsony satria raha vao raikitra zany izay atao hoe lasan'ny privé izay dia tsy maintsy hampiakatra ny vidin'ny jiro izy ary ny fiainam-bahoaka zany efa tsy lazaina intsony satria hiakatra daholo ny vidin-javatra rehetra dia tsy maintsy be ny voan'ny fahavoazana ary hiakatra ny fahantrana raha miditra amin'izay tsika. Nanamafy ity farany fa ny 570 herinaratra izay vokarin'ny JIRAMA dia avy amin'ny solika avokoa izay ambony vidy ihany. Anisan'ny vahaolana raha ny voalazan'ity mpahay toe-karena ity ny antsoina hoe subvention. Raha ohatra te hitazona ny fari-piainam-bahoaka ny fanjakana dia tsy maintsy manao subvention. Izany hoe tsy maintsy amoaka vola amin'ny mpitakom-bolam-panjakana izy zany ahafahany mameno ny banga mba tsy hampisondrotra loatra ny vidim-piainana ho an'ny olona satria anisan'ny adidy hetsaroan'ny fanjakana ny tsy hampiakatra ny vidim-piainana dia rehefa hiakatra amin'izay ny vidim-piainana dia tsy maintsy manao an'izay izy dia lasa manjary tena voro zany tsika sady tsy hanana intsony ny fahefana eo amin'ny vidin'ny jiro sy ny vidin'ny solika fa mbola hovoako hoe mbola ny vahoaka ihany no anto azy taddio fa ny fisondrotan'ny vidin'ny jiro sy ny vidin'ny solika ka raha ohatra hanampy an'izay fanjakana dia tsy maintsy misy hetra alain'ny fanjakana ahafahany mameno ny banga amin'izay zavatra izay. Mikasika ny raharaham-pirenena kosa indray dia nilaza ity farany fa ny firosoana amin'ny fifidianana izay manaraka ireo fepetra takin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena no ilaina mba hivoahana amin'ny krizy.